والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tumsifu Allah subhanahu wa ta'ala mambahatika wanatin bukmasna al-Qur'ani mangata. Yun isang zavatra tiyan Allah subhanahu wa ta'ala tsika mangata kamnazay. Fa Allah subhanahu wa ta'ala izin safidi awanatin bukmasna al-Qur'an andian vavaka vitsivitsy nampidina awanatin bukmasna al-Qur'an. Izy ka mila mahamba amintsika fa hoe io vavaka ao anatin'ny boky masina al-Qur'an io, raha ohatsy antsika manao zany vavaka io andikesiny Allah subhanahu wa ta'ala hataka atsika zany. Ohatran'izany, mpaminany maro nandalo, de iny zavatra nambany Allah subhanahu wa ta'ala tamindreo, fastajabna lahu, nikisinay doandreo zay. Amin'ny alalan'ino? Amin'ny alalan'izany ad-doa na vavaka ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ke Allah subhanahu wa ta'ala izy mampianatra antsika amin'ny doa io maro, fa anisan'izay jevantsika niany ty, doa anankiray na hoe vavaka anankiray zay amin'ny fotoana antsika misy zavatra ilayntsika, amin'ny fotoana antsika mety mila asa, amin'ny fotoana antsika mety mila hoe trano ipitsahina, amin'ny fotoana antsika mila misy plasy zany ipitsahantsika, maro karazana zavatra ilayntsika na besoin-tsika zany, Allah subhanahu wa ta'ala zany mampianatra antsika ataova zany doa zay. Ohatran'izay, mpaminany Musa alayhi salam, la mpaminany Musa alayhi salam izy niala ta Misra, niala tany Egypte, izy nandeha tamin'ny tanàna tsy hainy. Nambara ny ulama fa mpaminany Musa alayhi salam tamin'ny fotoana izy niala Misra, izy tsy manana plasy ipitsahana, izy tsy manana asa, tsy manana vola, tsy manana vady, ay destination azy tsy hainy. Eo amin'ny karazana problème zavatra ilaina sety nilainy mpaminany Musa alayhi salam. Fa kanefa izy nandeha tamadiany, nahitsy izy. La izy navy tamadiany, jerintsika tsara le tantara afahantsika maka lesona. La izy navy tamadiany, izy nahita andian'ny lehilahy vitsivitsy maka rano amin'ny vovo. De misy vehivavy anankiroa miamby tsy maka rano. De nanantony izy vehivavy aby iny hoe nino mahatonga anao tsy mandeha maka rano amin'ny fotoana zao ty? Nambaronao zay miamby eo lehilahy aby io miala, zay vao mandeha matsaka rano amin'ny plasy ao. Kanefa mpaminany Musa alayhi salam nahita izy igny, vita fangalandreo lehilahy vitsivitsy rano zay, nalaindreo nitakomandreo zany vovo iny. La efa nitakomandreo vovo, mpaminany Musa alayhi salam izy raiky nabena vovo ay nantsaka rano nomezany vehivavy aby iny. De fotoana io mpaminany Musa alayhi salam tsy hainy zavatra ataony. Izy nambara antsika tsy manana trano, tsy manana vady, tsy manana asa, tsy manana vola, ata le sakafo aza mbola tsisy amin'ny fotoana io. Mpaminany Musa alayhi salam izy mandiny karakory halinazy, de izy nanangantany, izy nangala sisiny kakazo anankiray, de izy nangalaka doa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, izy milaza hoe rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mpaminany Musa alayhi salam izy niteny rabbi tompo inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tompo tena marina, amin'ny fotoana zao ty za tena mitady fanampena ndraiky vondro baka aminao. Betibety koa zany nivalinay hataka ny mpaminany Musa alayhi salam. Betibety tsy hoe niamby, valinay hataka anazay. De iny zavatra nandalo la mpaminany Musa alayhi salam zany, navy nisy vehivavy amizay niverina, vehivavy iny nisareka amindreo niverina hoe anao ka iny babanay, anao ka iny babanay, fa izy amaly hoe mitady anao noho le fanampianao zay. Musa alayhi salam naren'izy izy nandeha nareka vehivavy aby iny, jusqu'à navy tamin'ny baban'ny vehivavy aby iny, izy nitantara zany situation anazy, izy nitantara zany problème zay nahazo izy. De iny zavatra nambarany baban'ny vehivavy tamin'ny Musa alayhi salam hoe anao ka aza matahotra, fa anao zao fa lavitra any Egypte io, anao fa lavitra any Egypte io fa anao ka aza matahotra. De nanomboky teo nambarany baban'ny vehivavy tamindreo zanany tamin'ny Musa hoe ya Musa, aiza amindreo io tianao alainao vady. Jerintsika, Musa alayhi salam lasa nahazo vady. De bakeo nambarany baban'ny vehivavy, anao maiko asa, fa contrat asanao aminakahy zany, anao anatin'ny 10 ans, 8 ans anao miasa aminakahy, fa koa vitanao 10 ans, anao maiko nino vao maika tiako 10 ans. Nahazo asa Musa, nahazo vady Musa, nahazo asa Musa, zavatsika asoavana jiaby zay, maro zavatra nazon'ny Musa alayhi salam amin'ny alalan'ny doa anankiray. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Na zavy manam-pahaizana fa hoe i doa io atsika tokony miezaka zany manampy olo, atsika tokony miezaka manampy olo de tsika mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala satria Musa alayhi salam izy nanampy vehivavy aby io nefa izy sahirana zany izy nanampy olo ndraiky. De atsika zany ataontsika mahita zany hoe vatantenantsika sahirana, atsika mahita fa vatantenantsika zany hoe tsika manana hoe mitady asa zay, atsika mila mitsakaiky hasan'olo hafa fa amin'ny fotoana io Allah subhanahu wa ta'ala manome asa. Preuve-n'izany mpaminany Musa alayhi salam, izy fa fotoana izy sahirana mbola andeha nanampy olo tsendiky izy de izy bakeo nangataka doa am Allah subhanahu wa ta'ala de nikeny Allah subhanahu wa ta'ala doan'ny mpaminany Musa alayhi salam zay, lasa nahazo asa, nahazo vady, nahazo trano, ary mbola lasa mpaminany koa izy namen'ny Allah subhanahu wa ta'ala izy. Amin'ny alalan'iny zany, amin'ny alalan'ny zany doa zay, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dikan'izany raha ohatra atsika mila asa, possible atsika mangataka doa am Allah subhanahu wa ta'ala zavatra maro, mangataka trano, mangataka ino, de rehefa mety tsika bakeo mety misy adinatsika zany. Fa ohatra zany atsika zany manao doa mangataka am Allah subhanahu wa ta'ala zany amin'ny alalan'ny doa io zany mame zavatra ilaitsika, mame besoin-tsika jiaby le doa anankiray zay nampianariny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, ary niclassifieny Allah anatin'ny doa important be zany. Amin'ny doa maro 50 io zany niclassifieny tafiditsy ka anatin'ny 50 le doan'ny mpaminany Mose, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Entano avatsika, entano zanakatsika, mampody betsika zany doa zay. Amin'ny manaraka indray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.